Efa taona mahery izay no lasa nahenoana hira sisilany nentina ny teny Antananarivo. Nanao hoe Antananarivo tsy maintsy mandroso, mandroso, mandroso. Antananarivo nikorosofahana sy masison'ny fako, loto tanteraka anefa ankehitriny no hiara-miaina eto amin'ilay renivohitr'i Madagasikara. Antananarivo nikororoso, nikororoso, nikororoso. Nalaza koa 5 taona mahery kely izay, ny tsy vita rehetra tao anatin'ny 80 taona dia ho fitentsika ao anatin'ny 5 taona. Vita avy anefa izany ankehitriny, ny fampahantrana farany nandeha mafy, indrindra ilay firenena tsy vitany teo aloha tao anatin'ny 80 taona. Faran'izay mahamenatra ho an'ny atao hoe tia tanindrazana marina, angamba ny maheno izany hoe firenena farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany ankehitriny, ny firenena misy ny tena, indrindra hoe tantanan'ny tena. Toy izany koa ny hoe firenena manana vahoaka noana indrindra eto ambonin'ny tany. Dia inona nefa moa no mbola zava-misy efa iainana sy manantana anatin'ilay firenena? Ilay antenimiran-dolona nampanantenana oravana satria hoe diso mihinam-bola-panjakana loatra, izay mbola io hianatra amin'izao. Rafitra vaovao indray dia izany sekretera-panjakana miisa 12 be izao anaty fiadidinan'ny Repoblika. Izany indray izany no manangasanga nefa mbola rafitra tsy fahita manerana izao tontolo izao. Anao ahoana indray ny famatsiam-bola izany faritra izany, izay mbola vinavinaina koa hoe hisy ratsa-mangaika samihafa ihany koa ao anatiny fa tsy hoe akory hijanona amin'izay hoe 12 menada ho voatendry eo fotsiny. Samy sasamiandry ilay fampandrosoana angamba isika fa tsy sanatria hoe sasamiandry fandaniam-bola. Madagasikara tsy maintsy mandroso rahateo no nampanantenaina, fa tsy sanatria vao maika hoe Madagasikara tsy maintsy mikororoso.